Dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao a. Ny resantsika an'io zany a dia ny momban'ny hoe atao ahoana ny fomba fialana sigara. Io zany a dia maro dia maro ny olona zany a izay a mametra-panontaniana ny amin'ny mikasika an'io a karazan-javatra iray io, ary mbola ao anatin'ny fikarohan'ny zanak'olombelona hatramin'izao ny momban'ny sigara, satria dia zavatra mystera dia mystera tokoa zany a ny ao ambadiky n'io sigara io, ary ny hoe ahoana no mahatonga ny olombelona anankiray a izay a hifikitra amin'io zavatra io. Izay zany a no hoadiadintsika eto zany a ny momban'ny sigara, dia ny hoe inona ny antony mahatonga ny olona iray a hifoka sigara, ary inona ny mety ho voka-dratsiny ny fifohana sigara, ary ny amin'ny tapany fahatelo isika dia hiresaka zany a ny vahaolana ny amin'ny ialana amin'ny sigara. Inona zany a no antony mahatonga ny olona hifoka sigara? Maro dia maro ny antony mahatonga ny fifohana sigara, ary zavatra ny olona izay a tafiditra ao anatin'ny fiakinan-doha amin'ny sigara dia olona tsy nanam-po ny ho tonga amin'izay toerana misy azy izay, zany hoe izay anatin'ny fiakinan-doha zay zany a tsy nampoizin'ny olona zany zavatra zany, raha ohatra ka ataony fanadiadiana zany a fanontaniana an'ireo olona rehetra izay mifoka sigara. Voalohany indrindra aloha dia ny atombohany aloha zany a dia ny hoe manandranandrana mifopoka zany, ohatrany hoe resaka curiosité zany aloha ny amin'ny voalohany, dia rehefa avy eo a mandeha zany a ny fotoana dia ohatrany nahita tsirony kely zany a dia te anandrana andre mandeha, de mifoka indray a dia te amerina foana zany, dia ny hafarany a dia tafaropoka ao anatin'ny fiakinan-doha. Zay zany a ny fomba fidirana anankiray. Fomba fidirana amin'ny fifohana sigara koa zany a, antony iray koa dia ny sentiment d'appartenance amin'ny gropy. Izany hoe misy any am-pianarana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny toeram-piasana, misy zany a ny ataontsika hoe zany hoe gropy. Izany hoe gropy ataontsika zany hoe matanjatanjaka zany ao am-pianarana na any am-piasana. Efa nazavaiko daholo moa ny phénomène mikasika an'ireo hoe karazana dynamisme de groupe izay mipetraka zany matetika amin'ny fiarahamonina iray dia mandefa karazana intimidation amin'izay ivelan'ny gropy any, ka raha ohatra ka misy zany osaosa ny fandrenesan'ny fatokisa-tenany, osaosa ny personnalitény, dia izay zany no entiny idirana ao anatin'ilay gropy. Ataontsika hoe matanjatanjaka zany ny fanaovana ny zavatra izay ataon'ny gropy, ka isan'izany ohatra ny hoe ny gropy ny mpifoka sigara dia amin'izay fotoana zay zany izy dia miditra ao zany izy mba hanana ny anjara toerany koa zany ao anatin'ny gropy, satria indraindray zany ny voka-dratsiny tsy fidirana ao anatin'ny gropy ohatran'izay zany indraindray dia ilay intimidation, ka misy zany tsy mahazaka an'izay karazana toe-javatra zay, ny hoe mandeha any aminy zany ny rihatra rehetra efa nazavaiko tamin'ny hoe inona ny matetika ny atmosfera hita ao amin'ny toeram-piasana dia
dia ao anatin'ilay atao hoe mouton noir. Misy izany tsy teo tafiditra ao anatin'izay izy a, dia voatery izy izany a manaraka ny zavatra izay ataon'ny olona ao amin'ny groupe mba ho voaray ao anatin'ny groupe. Efa nazavaiko teto ihany koa tamin'ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fiankinan-doha amin'ny toka zany a, misy ihany koa ny phénomène ny amin'ny hoe voailika. Raha ohatra ka zaza voailika ohatra tsy de tena manana ny toerany ao amin'ny fianakaviana iray ohatra, misy ny tompo sy ala dia anivelana izy no mitady toerana izay mandray azy, dia matetika dia ao anatin'ny groupe-ny mpifopoka. Izay zavatra rehetrarehetra ireo zany a dia mahatonga ny olona hiditra ao anatin'io fifohana io, satria misy ambiasy tsara, misy ambiasy tsara de tsara zany a ao anatin'ny ambiansin'ny fifohana sigara. Ka ao zany izy no mahatsapa ny tenany io valoriser kokoa zany a, ary mampanana ihany koa ny ataontsika zany hoe ny estime de soi zany ao anatin'io groupe io. Eo ihany koa zany a ny antony mahatonga ny fifohana sigara dia ilay sorosorotsaina zany izay mipetraka amin'ny olona iray. Ka matetika moa zany a ny hoe resaka sorosorotsaina zany a dia eritreretina fa misy zavatra hafa zany a entina amahana ny olana, kanefa dia matetika tsy mamaha ny olana akory ilay karazana échappatoire zany, fa manome fahafinaretana vetivety fotsiny a, dia rehefa lany indray ny doziny iny a, dia iny fa miverina indray zany a ny olona iray a amin'ny problemany. Raha ohatra ka tsy hainy ny mamaha ny problème na ny mijery magniatrika ilay problème. Eo ihany koa zany a ny amin'ny fifohana sigara dia tsara ho marihana aloha fa misy ny substance anankiray zany a, ny produit atao hoe nicotine zany a, izay zany a no ao anatin'ny sigara. Ka io nicotine io zany a dia manome an'ilay fofona izay a mampiavaka ny sigara. Ka iny karazana fofona iny zany a, iny zany a no tadiavin'ilay olona foana zany. Izay no mahatonga an'ilay fiankinan-doha. Izany hoe rehefa zany izy a hoe misy zavatra manahirakira anazy a, dia tadiaviny foana ilay fofony sigara zany, tadiaviny foana ilay nicotine ao anatin'ilay sigara zany. Dia rehefa mifoky izy zany a, dia ohatriny hoe sambatsambatra, ohatriny hoe voavaha ny olana amin'iny fotoana ifohana iny. De rehefa lany indray a ny dozin'ilay nicotine, dia mitady hafa indray, mitady sigara hafa indray. Ohatran'izay zany a ny fizotran'ny fifohana sigara. Izany hoe ny hafarany zany a dia lasa tena miankin-doha tanteraka zany a ny olona anankiray a, tsy afaka manao zavatra firy intsony amin'ny fiainany raha tsy mifoka sigara. Ka maro dia maro mihitsy zany a ny hoe tsy mety raha ohatra zany ka hoe andeha ohatra hoe hiatrika karazana interview ohatra, dia mifopoka kely aloha, hoentiny anome zany a karazana motivation aminy zany. Efa niresako teto ihany koa ny resaka motivation, ny resaka passion. Ka raha ohatra zany a ny passion mandeha miatefa any amin'ny zavatra toy ireny a, dia sarosarotra dia sarosarotra ny ialana tao anatiny. Ka ny olona iray izay tafiditra ao anatin'ny fifohana sigara zany a, dia
presque ny zavatra rehetra izay ataony andavanandro, na hiasa, na hianatra, na hiatrika olona, na ataontsika hoe alohan'ny hisakafo, na alohan'ny andeha hamonjy rendez-vous ohatra, rendez-vous-ny mpifankatia, na alohan'ny firaisana lanofo, na aorianan'ny firaisana lanofo, dia mila foana zany ny karazan'olona iray mandray sigara, mba iny zany no ahafahany manana ny ataontsika hoe zany hoe ny kapasité rehetra rehetra izay entiny zany hanao zavatra iray, zany hoe ny ananany motivation hanao ny zavatra iray zay tokony ataony zany amin'ny fiainana andavanandro. Ka io fifohana sigara io zany dia izay arak'izay tantaraiko teo zay zany izay zany no antony mahatonga ny olona iray zany hifoka sigara. Io zany dia safidin'ny tsirairay koa nefany, zay de zavatra tsara ho fantatry zay zavatra zay, ary tsy afaka itenena hoe olona dala ny olona mifoka sigara, safidin'ny tanteraka zay. Hiditra zany tsika ny amin'ny hoe inona ny voka-dratsin'ny fifohana sigara. Voalohany indrindra moa aloha zany dia raha ny ara-batana zany aloha dia ny aretina zay ateraky ny fifohana sigara dia fantatritsika fa eo ny homamiavida ny avokavoka na ny cancer du poumon, eo ihany koa ny cancer ny pancréas, eo ihany koa ny cancer du col amin'ny vehivavy, ny cancer de l'utérus, eo ihany koa ny ataontsika hoe zany ny fahasimbana izay mety misy amin'ny nify, amin'ny adivava, amin'ny lela, eo ihany koa ny hoditra izay manjary miketroketrona zany ary dia maina, eo ihany koa ny ataontsika koa zany hoe ilay fiakinan-doha, izay zany no tena zava-doza, ilay fiakinan-doha zany dia miteraka ihany koa karazana obsession ho an'ny olona anankiray, izany hoe ilay faniriana zany tsy hay tohaina mihitsy zany ny andeha hifoka sigara. Ka io zany dia misy phénomène betsaka mihitsy mitranga amin'ny hoe fiakinan-doha io, satria dia misy zavatra tsy ampoizina mihitsy, ohatra hoe vehivavy miteraka izy ao an-hôpitaly dia ny zanany eo dia mangataka mafy de mafy izy ny mba andeha hifoka sigara. Ka matetika moa zany amin'izay zavatra rehetra rehetra izay dia manakana ny infirmière na ohatran'izay zany, satria ny hoe manimba ny fahasalaman'ny reny de mety manimba ihany koa ny amin'ny fampinoana sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa zany zavatra zany zany raha ohatra ka ilay olona ataontsika hoe tsy mifoka zany de tsy azon'ilay olona mihitsy ny hoe nahoana renim-pianakaviana izay avy niteraka ny hoe tsy maintsy mifoka sigara, tsy azon'ny olona sasany mihitsy zany zay zavatra zay. Kanefany dia ho an'ilay olona mpifoka sigara zany dia ilay karazana hoe tsy afaka manao ninina mihitsy izy zany raha tsy mifoka sigara. Ka ho an'ny zanany zany dia araky ny eritreriny dia tsy afaka tena hikarakara ny zanany izy raha tsy mifoka an'ilay sigara, satria efa ao aminy zany ilay phénomène de dépendance na ny fiakinan-doha. Ka izany zavatra rehetra rehetra izany zany dia miteraka karazana ohatran'ny hoe fanagadrana an'ilay olona, zany hoe tsy manana ntsony zany ny libertény zany ny fahafahany ny olona anankiray
izay tafiditra zany ao anatin'ny cercle-ny fiankinan-doha amin'ny sigara, ary dia na olona ataontsika hoe olona normal zao olona miresaka tsara, olona intelligent, dia indraindray mety mangalatra izy rehefa tsy mahita vola hividianany sigara, satria mafy be loatra ho aminy zany ilay faniriana ny andray sigara. Ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia zavatra misy zany ateraky ny fifohana sigara. Eo ihany koa ny maladie cardiovasculaire, ny fiakaran'ny tosi-dra, eo ihany koa ny mety ho fivadiky izany zavatra rehetrarehetra izany hatrany amin'ny fahatapahan'ny lalan-dra. Kanefa dia ireo karazan'olona ireo dia mahafantatra an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Tsy afaka hitentsika hoe tsy mahafantatra an'izany ireo olona ireo, fa sainga manoloana an'ilay filana zany izy. Zay zany le atao pulsion, zany hoe ilay faniriana tsy hay tohaina zany ao aminy mba hifoka sigara. Ka zany zavatra rehetrarehetra zany dia mahatonga zany ny fikorontanana ao amin'ilay olona, satria rehefa izy zany tsy mandray an'ilay sigara dia tsy azoazony mihitsy ny aina. Ao ny aretina-doha, ao ny mangovotra, ao ny ohatriny hoe reny olona hoe nona be reny zany rehefa hoe tsy mandray sigara. Ao ihany koa zany ny tepitepy maro samihafa rehefa hoe tsy mandray sigara. Ka izay zavatra rehetrarehetra zay zany dia rehefa mandray sigara izy zany vao zay vao afaka ho azy izay zavatra rehetrarehetra zay. Ka ndraindray zany mieritreritra zany ny olona zay na hevitra diso zany hoe ny sigara no manome fahafinaretana ny saina, zany hoe mahatonga ny atidoha zany mamokatra ny sérotonine, mahafalifaly ny olombelona. Izay zany no tena hoe fiaveran'ny ankabeazan'ny olona. Kanefa raha ny tena atao zany ny fandiniana dia ilay sigara zany dia manafoana an'ilay ataontsika hoe karazana toe-javatra rehetra nitranga ny tantaraiko teo, zany hoe mijaly mafy mihitsy zany ilay olona rehefa tsy mifoka. Dia ny sigara zany no manafaka an'izay. Izany hoe izay phénomène zay zany dia mitohy foana. Mifoka izy zany dia ohatrany manjavona tanteraka zany ilay karazana sorosorotsaina sy ny fijaliana be teo zany raha vao mandray sigara. Dia mandeha ora vitsivitsy zany izay fahafinaretana indray, dia mivadika indray koa zany rehefa avy eo manjany miverina amin'ny toe-tenany teo tamin'ny voalohany sy ny toe-panahiny tamin'ny voalohany teo koa zany ilay olona. Dia indraindray zany dia miakatra ny dôzy, satria raha ohatra ka nandray sigara tamin'ny voalohany indrindra ianao, nandray sigara iray isan'andro, dia mandeha ny fotoana dia indroa isan'andro, dia mandeha ny fotoana dia intelo, dia misy zany miakatra hatrany amin'ny 10 sigara 10 no foan'ny olona anankiray zany ao anatin'ny indray andro. Zany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia ao anatin'ny ataontsika hoe fanagadrana tanteraka an'ilay olona zany
ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay satria ny vola koa mandeha amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ary dia fantatry ilay olona zany zavatra rehetrarehetra zany fa mafy loatra zany a ilay hoe fitiavana hifoka sigara. Inona zany a no vahaolana atolotro eto amin'ny Jeanne Forêt Santé manoloana anio a fifohana sigara io satria dia maro dia maro zany a ny olona izay a te hiala amin'io a toe-javatra io zany ary maro dia maro zany a ny olona izay a efa nanandrana ny karazana fitsaboana rehetra ty zany efa nanandrana an'izany hoe silgoma misy nikotina dia efa nanandrana ny mandeha etsy mandeha roa misy karazana ataontsika hoe zany acupuncture dia mbola miverina foana zany mifoka le olona rehefa avy eo dia misy an'izany hoe karazana hoe ity karazan-javatra ty zany no hoanina produit ohatran'izao zany no hoanina de tsy mifoka tsony ianao. Zany rehetrarehetra izany mety misy angamba ny naomby fa maro ihany koa ny tsy naomby fa ny vahaolana zany izay atolotro ny olona izay tonga atoamiko mitsabo tena hoe te hiala sigara dia zao fotsiny zany ny zavatra teneniko azy ny hoe ny fifohana sigara dia safidy io ary misy ny olona mahazaka zany aloha zavatra tsy azo laviny zany misy olona mahazaka ny fifohana sigara ohatra zao ny mpitaritolona anglisy iray malaza tamin'izany andro zany Churchill dia mifoka sigara kaiky lahy Churchill kanefa dia ela velona izy 5-valopolo taona izy vao maty fa zany hoe vitsy dia vitsy nefa ny olona izay manana an'izay ataontsika hoe zany hoe karazana résistance zay vitsy dia vitsy ka ianao ve ao anatin'izay. Ny zavatra koa zany anotaniko an'ilay olona koa zany dia ny hoe inona zany no tena antony mahatonga azy mifoka, inona zany ny zavatra tsara hitany amin'ny hoe fifohany satria tsy adala akory ny olona mifoka sigara fa misy zavatra azony ao, misy zavatra tombontsoa hitany ao ka ireny efa nitantaraiko teo reny daholy ny hoe antony mahatonga an'ilay olona izay mifoka zany dia saiko izy zany ny hoe manao ny fitantarana ny atsipiriana ny fomba nidirany tao amin'ny fifohana sigara ka hatramin'ny hoe inona zany ny tombontsoa azony zany amin'ilay izy. Rehefa avy tantarainy daholo zay zavatra rehetrarehetra zay dia asaiko ihany koa izy ny hoe inona zany no mahatonga anao ho tapa-kevitra hiala, inona zany ny zavatra hitanao fa mangejanao zany mahatonga anao hiala dia tantara kosa zareo efa manomboka henoko efa tsy de metimety tsony ny fitaovam-pisefona efa manomboka seposepotra manomboka tsy azoazoko loatra tsony ny haiko zany amin'ny fifohana sigara dia izy ihany koa ny mahita an'izay ary dia ny vola mialany eo zany aloha dia izay zany no efa sehatra voalohany ahafahana zany
manampy an'ilay olona satria ny manampy azy no azo atao fa tsy misy olombelona afaka anitrana ny tenany, tsy misy olombelona afaka hanala olona iray tsy hifoka sigara intsony afa-tsy ny tenany. Izay de tsara homariana izay zavatra izay satria ny hoe andeha ve ianao andeha hoe itenin'ny olona izay mifoka sigara, inona kotoany? Tsy fantatrareo fa zavatra mamparary, tsy fantatrareo fa zavatra ohatra hoe ny zanakao ohatra izay no andeha ho teneninao azy ny hoe aza mandraindray antony fa zavatra ohatra izy efa hoe efa tena efa lasa mpifoka sigara ohatra, inona tsony moa no hoe ho azonao ho tenenina azy manokana ny amin'ny momba an'izay raha ohatra izy efa manomboka adulte ka hoe mandray sigara. Fa rehefa hoe izy zany ny mitady famonjena dia amin'izay fotoana izay zany no misy kokoa zany ny ataontsika hoe ny chance ahafahany miala tao anatin'ilay circuit satria rehefa tafiditra ao izy zany dia tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe labyrinthe izay sarotra de sarotra mihitsy zany ohatran'ny hoe prison zany sarotra ny voahany tao rehefa tafiditra ao anatin'io zany ny olona anankiray. Ny ka amin'izay fotoana izay zany dia izy ihany no nahafantatra hoe inona ny itiavany azy, izy ihany no nahafantatra zany ny hoe inona no antony tiany ialana ao anatin'ilay izy satria ny hoe campagne ty taba fitenenana etsy sy eroa marina aloha fa hoe conscientisena ny olona ny amin'ny hoe zao ny voka-dratsin'ny fifohana sigara kanefa dia hatramin'izao aloha hatramin'izao dia mbola milliardaire ny compagnie mpamokatra sigara. Zay zany dia zavatra misy amin'izao fotoana zao zany hoe mbola na eo ara zany ny fanazavana rehetrarehetra momba n'io hoe voka-dratsin'ny fifohana sigara io dia mbola ny olona zany mbola betsaka zany ny mifoka ary betsaka ny mahafantatra ny voka-dratsiny kanefa dia mbola mifoka, mbola mijanona mifoka. Ka io zavatra io zany dia mitovy ihany amin'ny fiakinan-doha rehetrarehetra io. Izany hoe eo ny fiakinan-doha amin'ny toka, eo ny fiakinan-doha amin'ny ataontsika hoe ny sakafo, misy ihany koa ny olona izay mihinana izay le atao hoe boulimie. Eo ihany koa izay mety hanimba ny fahasalamana, eo ny fiakinan-doha amin'ny siramamy efa nazavaiko teto daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ny hoe les 7 épines de la rose amin'ny sakafo dia zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'ny fiakinan-doha daholo. Eo ihany koa ny fiakinan-doha ihany koa amin'ny firaisana ranofo, eo ihany koa ny fiakinan-doha amin'ny filokana. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia tafiditra daholo zany ao anatin'ny atao hoe fiakinan-doha. Kanefa inona nefany no tena hoe zavatra manapoizina zany amin'ny hoe resaka sigara zany dia ny hoe manapoizina ny tenan'ilay olona izay mifoka azy satria ny setroka zany dia mandeha any amin'ny lalan-drà, mandeha any amin'ny afokavoka ny setroky ny sigara ary dia manimba manapotika tsikelikely zany ny taovan'ilay olona. Zay zany ny voka-dratsiny. Eo ihany koa ny resaka koa zany ny efa avy nilazaiko teo ny hoe ny vola mandeha ka ny zavatra vahaolana atoroko ny olona zany dia ny hoe
eo amin'ny sehatra ekonomika ohatra dia anontaniako azy hoe ohatrinona zany a isan'andro ny vola lanina amin'ny sigara ary ohatrinona isam-bolana ka rehefa ataony totaly zany a dia misy hatrany amin'ny 10 000 dolara isa-taonany hoany zany a ny lanin'ny olona anankiray zany a amin'ny fifohana sigara dia mamparary ny lohan'ilay olona zany zavatra zany satria misy olona manjary tena hoe miditra mihitsy amin'izany zavatra zany ary mampikorotana ny sainy mampikorotana koa ny fiainam-pianakaviana ary raha ohatra koa ianao mifoka koa ao an-trano dia tsy maintsy tokony mivoaka ny tokotany satria ny olona rehetra izay na dia tsy mifoka ara zany ny zanakao ka mifoka ao an-trano ianao dia mifoka an'iny ohatra ny olona mifoka koa zany ny zanaka ao an-trano raha ohatra ka ianao mifoka ao an-trano ary dia mety ho voan'ny cancer du poumon any aoriana dia amin'ny resaka vola zany a dia rehefa manomboka ny curany zany a ny olona anankiray a dia manomboka mifady sigara dia lazaiko azy hoe arotsahy ao anatin'ny boatin-drakitra zany a isan'andro zany a ny vola tokony hividiananao sigara dia ho hitanao fa rehefa any amin'ny farany taona ianao dia anam-bola be ary io vola io dia afaka hoentinao manangana zavatra hafa amin'ny fiainanao afaka hoentinao mamalifaly ny vady aman-janakao afaka hividiananao zavatra izay itera-bokatsoa ho anareo mianakavy eny afaka hividiananao trano mihitsy ara zany zavatra zany dia izay zany vahaolana anankiray satria nisy olona tena misaotranao ozy izy fa tena nanaraka ny torohevitra nataonao nomenao fa dia tena voango tokoa ny vola voango tokoa ny vola ilay olona zany roa taona zany izy nanao an'le izy dia natafahangona tao anatin'ny roa taona zay izy natafahangona zany 15 000 dolara hitanareo amin'izany ka io zany mora lazaina ny hoe fialana fa sarotra ny fanatanterahana azy satria raha vao manomboka zany ny hoe tsy hifoka ilay olona dia izay fa manomboka zany ilay ataontsika hoe phénomène de sévrage izany hoe tena tsy azoazon'ilay olona mihitsy zany ny ainy tsy azoazony mihitsy ny ainy ary dia sepisepitra izy ary dia marary ny lohany ary mangovotra zany daholo zavatra miseho zany amin'ny fotoana